Nanambara ny hevin'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marika Ravalomanana androany maraina manoloana indrindra ny toetra raharaham-pirenena. Ny antso ireo tompon'andraikitra eo amin'ny andrim-panjakana rotonta ny tenany mba hifampidinika ary ametraka fifanarahana amin'ny fampitoniana antoka amin'ny fampandrosoana. Ny fametrahana ny pacte de stabilité na ny fifanarahana ho amin'ny fampitoniana eo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka no anisan'ny vahaolana entina miala amin'ny crise politika ankehitriny izay mampifanolana ny andrim-panjakana mpanao lalàna sy ny fiadidianan'ny repoblika. Izay ny sosikevitra naroson'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana raha toa ka nitava tamin'ny mpanao gazety izy andro amin'ny maraina teny amin'ny trano fonena ny teny Faravohitra. Ny tahotra sy ny ahiahy eo amin'ny andrim-panjakana rotonta no heverin'ity filoha teo aloha ity ho fototry ny olana ka anisan'ny nahatonga ity crise ity. Ny fanambarana ataoko androany dia miantso ny président république ao, miantso ny assemblée nationale mba hijery zay tena marimaritra iraisana na le pacte isyny stabilité, pacte de stabilité amin'ireo rototo ireo, satria raha ohatra ka miverina indray ny crise eto Madagasikara tsy mizaka mivoaka malagasy ka dia na ny fanonganana ny président république na ny fandravana ny assemblée nationale tsisy aso mivoaka malagasy mihitsy zany. Ary izaho en tant que président national ny TIMA ary en tant que président république teo aloha dia malala tsara fa rehefa tsisy ny stabilité dia tena sahirana ty firenena ty amin'ny ara économique. No amafisiny kosa nandritra ny feonany tampanao gazety fa tsy tao ambadiky tsy tetika fampiatoana ny filoham-pirenena ity velively ny tenany. Nandray anjara hoy izy ireo ny solombavambahoaka tiako Madagasikara toy ireo solombavambahoaka HVM noho ny fiara-mientana samy solombavambahoaka. Dia hoy aminareo ny fanambarana izay ataoko androany dia mbola miazona tanteraka sy manamafy ary manantitrantitra aho fanambarana izay ataoko tery amin'ny kongresin'ny TIM tamin'ny sabotsy lasa teo hoe tena manamafy ary maniry indrindrindrindra raha maniry mba hisian'ny stabilité to Madagasikara. Zany hisian'ny stabilité zany dia tokony hisian'ny famarina toerana ny fitondrana ka dia eo zany ny antsona ny rototo misy ny milaza ary fantatranao fa metraka fanontaniana fa hoe tsy voafehinao ve ireo députénao ary misy ny milaza fa hoe fa manino izy ireo nanao an'ireo fantatra ihany ko fa nisy dia nisy zay nilaza fa hoe ao ambadika koa mamerina sy nilaza aminareo fa tsy ao ambadika io zany. Samy hitarika crise lehibe eto amin'ny firenena hoy Andriamatoa Marika Ravalomanana na ny fandravana ny antenimieram-pirenena na ny fanesorana amin'ny filoham-pirenena. Matoa kosa nefa ny tenany fa tsy hiroso amin'ny fidirana amin'ny crise vaovao ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana.